Fivaliana lehibe indray ravana malala ny olana amintsika amin'ity androany ity arabana antsika rehetrarehetra amin'izao andro farany taona izao dia miarabanao natratran'izao farany izao ahoana moa ny arabaintsika satria lavilavitra any izay lalana nalovantsika izay nandritran'ny 2024 rariny ianao raha arabaina afaka n'izay rehetrarehetra izay ka natratra n'ity androandroany ity ary araba ny taona vaovao indray raha alina dia tsy hainy tsy ankasitraka anareo tao anatin'ny fiarahana nandritran'ny izay 2024 izay nifampahery teto foana tsika ary tsy nahatsiaro irery koa nananareo saodatry ny navy ny zavatra mety ny lalovanao tamin'iny taona iny fa ny zavatra azoko antoka dia izao hotahian'Andriamanitra ianao hotahian'Andriamanitra tsika tonga amin'izao fotoana izao misy tenin'Andriamanitra zay eo amin'ny Tesalonianina voalohany toko 5:20 izay miteny manao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa zany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo misaora amin'ny zavatra rehetra raha anao lisitsika ravana tamin'iny taona 2024 iny ny afaka mitentsika hinavy ary ny afaka hisaorako an'Andriamanitra le zavatra ohatr'izao hisaorako an'Andriamanitra satria tena nitahian'Andriamanitra be tamin'ny anona nentiny asako alleloia misaora an'Andriamanitra misaotra an'Andriamanitra satria afaka fanadinana ny zanako hisaotra an'Andriamanitra satria tena mandroso be ny ara-panahiko sy ny sisa marina fa misy ny zavatra tokoa ohatry ny hoe tsara velatsy anatry an'Andriamanitra any tsika raha hisaotra an'Andriamanitra hoe misaotra anao Andriamanitra fa nenjera soma tsara ka dia folaka ny tongotro misaotra anao Andriamanitra fa tena simba ny fiarakodiako ary dia tena nandeha tongotra ohatry ny hoe me tsara velatsy antsika amin'izay nefa Andriamanitra nefa miteny amintsika hoe misaora an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra fa zany ny sitrapon'Andriamanitra ekeko ravana fa tsy ho vitantsika daholo ny hisaotra an'Andriamanitra hatramin'ny zavatra mety tena hitantsika mihitsy hoe dosy ny fahafatesana ohatra ny fianakaviantsika akaiky dia tentsika misaotra Andriamanitra fa maty somatsara ihany sarotra zany fandroany ravana ny zavatra tiako hanetanana anao amin'izao farany taona izao rehefa tsy vitanao ihany ny hisaotra an'Andriamanitra tamin'ireny zavatra tena ratsy mety tena mety nitondra favoazana tamin'ny fiainanao tamin'iny taona iny dia za manetana anao androany hoe andao farafaratsiny farafakeliny hisaoran'Andriamanitra ny zavatra tsara ny seto amin'ny fiainanao na mety eritreretinao aza hoe tsy tsara be misy amintsika ravana nandritran'iny taona iny nisy fitahian'Andriamanitra nisy fahasoavana ny raisitsika fa tsy haitsika ny nisaotra an'Andriamanitra tamin'izany nanetsika miandry zavatra ngeza be mihitsiny ekeko fa tena nideran'Andriamanitra ianao tamin'ilay zavatra ngeza be goavana be azonao ary faly Andriamanitra amin'ireny fa zao ravana ho an'ny zaza anankiray ao an-tokantrano misy karazan-tsakafo ao anaty frigo ao misy karazan-tsakafo ao amin'ny ray aman-dreniny ao dia afaka hiavinavina karazana sakafo sasatsasany misy sary zay hitako tamin'ny video zay hitako tamin'ny Facebook dia misy ankizy vavikely any Syria tena tsy misakafo dia nanontaniana izy hoe fa sakafo ianao tamin'ny maraina dia tsy te hamaly izy ary sakafo ianao tamin'ny atoandro dia sadaikatra be mihitsy izy hamaly ry havana mienatra izy antaniny olona zany satria tena tsy ny sakafo izy ho an'ireny olona ireny hitako mihitsy misy fotoana tonga le camion ireny le piany le camion ny croix rouge na ohatry zany mizara mofo tena le mofo efa aritsika fotsiny ireny raha ty fa hifandrombahan'ny olona mihitsy ary tena miazakazaka mihitsy mahazo an'iny dia tena misy misaotra an'Andriamanitra andramomaso mihitsy hoe misaotra Andriamanitra amin'ity mofo ty nefa ireny mofo ireny raha ohatra ny antsika tia filantsa betsaka amintsika voamofo efa
hafahafa dia tsy hohanina tsony. Misy fotoana ny zanakay miavonavina sakafo, anaovan'ireny sakafo tsara fa tsy hoe ratsy tsy tiako io. Dia anarina izy miteny manao hoe zao rakizy fantaro fa any ananany misy ankizy tsy mihinana sakafo ohatranao, tsy mahita ohatr'ireo akory fa nareo akasitrao zay eo fa tsy sakafo masiso na sakafo efa simba fa sakafo tsara aza miavonavina misy soran'Andriamanitra. Tsy haiko ianao ry havana hoe ohatrany ahoana no fandraisanao an'izany hoe vavaka hohaniny, tsy haiko fandraisanao an'izany hoe vavaka hohaniny sakafo, fa vavaka ny sakafo zany ry havana tena tokony ataonao vavaka tena manan-danja, satria oko fantatrao fa ny anay aloha vavaka sakafo zany ry havana tena tsy pli vava. Na mahita ianao hoe misakafo ianao, misy sakafo, misy vary, misy laoka, misy dessert, misy jus, misy rano. Misy olona ry havana tsy mihinana fa tsy mofo maina, misy olona indray mandeha isan'andro sisa misakafo. Ahoana moa tsy isaorantsika an'Andriamanitra raha mivavaka ho an'ny sakafo tsika ry havana? Betsaka amintsika niandry zavatra ngeza be, ny zavatra efa tsy nety aloha dia efa mazava hoazy tsy isaorantsika an'Andriamanitra. Fa misy tsy amintsika nge ry havana nitahin'Andriamanitra fa tsy mety hitanao hoe tokony isaorana an'Andriamanitra. Misy miandry zavatra ngeza be. Misy tantara anankiray zany amin'ny Samuela voalohany toko 1:20 rehefa manam-potoana dia bavakio misy tantaran'i Davida le nandeha nitsoaka ny Saoly, dia nandeha nitsoaka izy dia tsy natondra ninina izy. Nefa fantatrao tsara fa raha hiatrika ady ianao mila fiadina ianao, fa i Davida tsy natondra ninina ry havana. Ary rehefa tsy natondra ninina izy dia nandeha nakao amin'ny mpanompon'Andriamanitra atao hoe Ahimeleka, mpisorona Ahimeleka. Dia zao no nitenenin'i Davida hoe somary nandainga kely izy tsy niteny tamin'ny Ahimeleka hoe zahako tena nandeha nitsoaka ny Saoly ka tsy manana ninina, fa lazainy fa voahiraka izy tamin'izay. Dia niteny hoe maika loatra izy nandeha dia tsy nahatondra lefina na sabatra aho izy fa sao dia mba misy ao aminao ry Ahimeleka. Dia hoy izy Ahimeleka hoe hay Davida, tena tsisy ninina ato ry Davida, afa-tsy ny sabatry Goliata. Sabatry Goliata no mba nisy. Ry havana malala, inona ny valitenin'i Davida? Satria tsy misy afa-tsy io tsy afaka mifidy hoe eny ary rehefa dia zao sy zao. Tsy niteny Davida hoe fangah dia tsy misy afa-tsy zany. Atao iny kokoa ry mpanjaka ny sabatry Goliata, atao iny kokoa ry Ahimeleka ny sabatry mpanjaka, ngah dia tsy misy afa-tsy zany. Fa zao nitenenin'i Davida, hay omeo ana fa tsy misy tsara ohatran'iny. Raisinao hoe sabatry ny fahavalonao, raisy zany hoe ianao raha nabavy ohatra zany, tsy maintsy andeha lalina kisilasila anao, tsy manana kiraro ianao, fa kiraro ny rafivavinao sanatria no omenanao hoe ty anaovana fa tsy misy afa-tsy ty. Ohatry ny hitako eto ny fanimpazanao iny atao iny kokoa iny, sao ve mba omenana kiraro ny fahavaloko ohatra zay. Fa Davida ry havana nisaotra an'Andriamanitra tamin'ny zavatra rehetra. Ozy izy Davida tsy indoson'ny fanantenana mihitsy Ahimeleka. Davida tsy misy afa-tsy sabatry Goliata le fahavalonao ato hay zany omeo ana fa tena tsy misy tsara ohatran'iny, satria fantatry Davida fa tsy misy afa-tsy iny ao. Dia nisaorana an'Andriamanitra ny zavatra rehetra, na dia sabatry ny fahavalo ary ny tonga teny ampelantanana mba hahafahany miaro tena. Ry havana, anao teteny aminao, mety mbola tsy ampy ny fisaoranao an'Andriamanitra. Ry havana, mety gaga angamba ianao hoe maninona ary ohatry tsy dia nandroso tsara zany, ohatry tsy dia nandroso tsara tsy ampy zany fifaliko zany tamin'ity 2019 ty. Satria ry havana dia zao dinio fa sao dia mba tsy ampy ny fisaoranao an'Andriamanitra. Dinio fa sao dia mba tsy ampy ny fankasitrahanao an'Andriamanitra.
misy amintsika nitahin'Andriamanitra fa noho ny tsy fahaizantsika nankasitraka n'iny zavatra iny de ohatrany tsy de nitoy le izy, ohatrany tsy de hitanao zany ny tsiron'le izy. Le zavatra tsara fa tsy hoe ratsy fa mety tsy tao anatin'le neritreretinao toy zany hoe ohatra Andriamanitra ohatrany teteny aminao fa ngatsy misy afa-tsy tia Andriamanitra fa za teteny aminao androany. Davida ravana tena nankasitrahany satria fantany fa io noho n'izy. Fantatrao ny nataona Davida tamin'izany sabatra Goliath zany, zany netiny Davida nandresy amin'izay fa valony rehetra teo anoloany teny am-pitsoahana tsy nanana fatsiny izy fa riavana na tonga azo ho mpandresy zany no tahin'Andriamanitra ary taorian'iny tsy sabatra Goliath foana netiny Davida fa nomen'Andriamanitra sabatra amin'izay izy mendrika anazy ny fedina rehetra hatramin'ny kalesy sy soavaly angeriavana tonga teo amin'ny Davida hatramin'ny kalesy sy ny soavaly miaramila mpitaritafika mahery teo ampelantanan'ny Davida fiadina firenena tafika ngeza be teo amin'ny Davida satria nahoana nisaotra an'Andriamanitra tamin'ny zavatra rehetra izy na de zavatra mety tsy de nety tamin'ny aza tamin'ny voalohany. Za te teny aminao androany ianao io raha mbola tsy ampy de za te teny aminao te hanetana anao androany mandehana de mbola tsy tapitra ny taona, mbola manana fotoana ianao mandehana mandohalika mandana mideran'Andriamanitra ataovy mihitsy hoe misy devoir tsy vitanao am'izao farany taona zao ravana de ndana hisaory an'Andriamanitra ny zavatra rehetra fa zany nakasitrahan'Andriamanitra zany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho ana de ho anao ho ana manokana vita aloha ny asa androany maika mihitsy andeha hody anao korsa kely aloha de andeha hody de zao hisaotra an'Andriamanitra izay menakavy hoe Jesosy be dehibe ny zavatra nataonao ary tsisy ratsy reny na ray ary nety tamiko daholo reny nety tamin'ny fiainanay ary raha tsy reny tsy ohatry zao zay ndana zany raha lasa nabaviko zany mandehana ndana hisaory ny Andriamanitra ao zany Eli zany riavana nangataka orana fa raha hoana ohatran'ny felantanana tena nisaorina an'Andriamanitra fa tsy orana io fa rahoana fa za te teny aminao androany ny rahoana taka ny felantanana ihany ngeny riavana ny lasa nanarona ny lanitra lasa maizikitroka ary tonga ny orambe mivatravatra ka zao mety matsampy ianao hoe mbola tsy ampy Andriamanitra zany fisaorako zany za Andriamanitra tena nitahinao mihoatra noho ny olona tamin'ireny fa tsy nisokatra ny saiko tsy tsapako zany de mandehana vitao fa devoir anao eo anatrehan'Andriamanitra zany de misaora an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra fa zay no akasitrahan'Andriamanitra zay ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy fa mitahin'Andriamanitra daholo de manaova taombaovao mahafinaritra raha rivotsika eo no anaty vavaka fiambenana amin'ny 7 ora alina de mahereza daholo tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra fiatanana tompo amintsika tsirairay avy amen.